Batimpana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka ionim-bavaka sy tompoko. Ry Andriamanitra raisanaka fanahy masino, tsara sady mpanao tsara ianao, fitiavana ary ny koa famindram-po. Izany no tsaroanay aty amponay rehefa misaina sy mandinika ny aminao. Mankalaza anao izahay, manome voninahitra anao, ary dia mangataka aminao indrindra ny famindram-po sy ny fanadiovana amin'ny rano sarobidy mba afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Ary dia mangataka ny fanatrehan'ny fainao masina Tompo Jesosy mba ao aminay mba handraisanay ny teninao sy hanatanteranay ny sitrakao amin'ny andro-be ny rehetra. Dia sokafo ny fomam-panahinay handrenesanay ny feonao ary ny koa ny finiavanay hanatanteraka ny sitrakao anio ampitso ary mandrakizay. Ny voninahitra ny dera ny laza ny aja ny saotra dia ho anao irery ihany hatramin'ny taloko mandrakizay. Menaranao masina sy manan-kiravana Nazareta, Jesosy Kristy no zona maniry sy mangataka izany vaky izany, misaotra ray manalo. Alleluia. Amen. Mbola amintsika mandrakariva ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy sy ny fitiavana avy amin'Andriamanitra Ray ary koa ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Hoy ny tenin'ny Tompo ao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany 4:7, ny andinin'ny 7. Isaia 4:7, ny andinin'ny 7. Isaïe 54, verset 17. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fidina rehetra izay voaforona mielezana anao dia tsisy ambinina, ary ny lela rehetra izay miady aminao dia ho risianao lahatra. Izany lova ny mpanompon'i Jehova sy fahamarinany avy amiko, hoy Jehova. Amen. Mitondra antsika amin'ny lohateny hoe aza matahotra ny diso. Aza matahotra ny diso. Aza matahotra ny diso hoy Jesosy. Fa izao tokoa no ambaran'i Jesosy Kristy ilay velona masina manan-kiravana Nazareta. Manao fahatsoana ny tsirairay. Tsy misy mahamenatra ny hoe tsy mety ny natao. Ny mahamenatra dia ny miziriziry amin'ny tsy fahalalana sy ny fireriana. Na izany aza ho an'ny sasany aminareo, ry malalako, mbola misy tokoa lesona lehibe ianarana momba ny fahavokarana. Tsy lavitry ny fireriana ianao, nefa dia tiako mbola miara-miasa amiko, ilazako ny tsiambarateloko, mbola miteny aminao aho. Izany hoe tsarovy mandrakariva fa na dia eo aza ny tsy fahatanteranao dia mampiasa anao mandrakariva aho, hitoreko ny fanjakako ety an-tany. Tena toetra tsara izany. Anaka mijoro eo anatrehan'ny olona tokoa ianareo dia manana endrika maro. Izany hoe afaka miseho ho tahaka an'izao na tahaka an'itsy. Fa raha mijoro eo anatrehako ianareo dia mitanjaka. Fantatro na ovinanao no tafajoro tsara na lavo. Voaisako ny volondohanareo. Koa iny ro isalasala ve ianao hanokatra ny fonao amin'ny fahendren'ireo izay nirahiko hitarika anao? Tsy misy olona mandeha irery izany amin'ny fanjakako. Tsy misy olona izay tsy hisy kilema eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanafiana mampidi-doza indrindra dia ny fisaratsarana, ny fahasaranana, fialonana, ny tahotra.
ireo dia toetra mitondra fitavozavozana sy tsy firindrana ary dia toetra tsy maintsy ialan'ny mpanompon'Andriamanitra. Tandremo manokana ny fonao ary aza vela hiasa ao amin'izany ny fahavalonao. Misy tranga 3 miseho mahaloan'izany. Izany hoe rehefa misy ny disadisa eo anivon'ny fiangonana dia na tonga ny fizarazarana na tonga ny fanasitranana na koa tonga ny fandrosoana eo amin'ny famoronana asa fanompoana vaovao. Izao no tsarovy ny fanombohana ny asa fanompoana vaovao dia tsy atao amin'ny alalan'ny fahamaliana sy ny fisaratsarahana. Mitranga matsy ny fanekena ny fisian'ny fanompoana vaovao dia tokony hitoetra amin'ny fanendrentena ny tsirairay. Izany no fomba mahazatra ampiasain'ny fahavalo hampizara-bahazana ny mpino, mampitresaka sy mampizarazara ny tenako ety an-tany ary mandrava ny asa fanompoana. Aza mandray anjara amin'izany satria tsy misy mpandresy ao anatin'izany fa resy avokoa ny rehetra. Tsarovy ry zanako fa izaho avy mba nananareo fiainana dia fiainana be dia be. Fiainana amin'ny fiadanana feno, fitiavana tapitrohatra. Ary izaho dia mankahala ny fampisaram-bazana sy ny fampisarahana ny mpirahalahy. Fantatro tsara ny tenanao ary tsaroko tokoa fa ny fanajana ny reny sy ny ray amin'ny asa fanompoana dia zava-dehibe aminao. Ampidiko amin'ny fahamarinana ny oloko izay mandeha amin'ny lalana tsy izy. Ny mivavaka ho azy ireo no anjaranao. Aza manimba azy ary raha izy ireo izay mipitarika, izay mitady ny fahamarinan'Andriamanitra dia mivavaha mandrakariva ho azy ary izaho no hanitsy azy ao anatin'izany. Raha misy kosa mpitondra tsy mitady ny fahamarinana dia ny fahamarinan'Andriamanitra dia tsy misy kosa fifandraisana tokony hisy eo aminareo. Andriamanitra ny fiadanana sy ny filaminana manandratra ny mpanompoko aho. Koa ameno ny feoko, mijoroana hatrehako amin'ny fanendrentena lehibe amin'ny fahafantarako fa zanako ianareo ary tiako ianareo. Tsy misy tokoa fiadiana izay voaforana avy any ivelany hamelezana anareo ary tsy ambininy izany. Miaro anareo ary malalako, miantso anareo amin'ny fanolorany tena vaovao amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ao eo aminareo. Izany mantsy no antoka fa tsy haharesy anareo noavinoavina ny fahavalo. Miambena, mitomoera amin'ny fiantrana ary mitomboa amin'ny fitiavana. Tsy misy fitaovam-piadiana ivelany ho afaka handresy anareo. Izany aza matahotra ny diso, aza matahotra fa mitoera kosa amin'ny fiakian-keloka, mitoera amin'ny fanendrentena
fa izany lova napetrako ho amin'ny mpanompoko, ny oloko, ny olon-tiako, ny sakaizako. Izany manomboka an'io dia antsoky ianao andeha amin'ny fahatsiarovany tena fa olombelona ihany mety ho diso. Aokary ny fanahiko hitoetra aminao, andehananao araka ny sitraka ny fon'Andriamanitra ray amin'ny androm-piainao rehetra mba ho voninahiny irery ihany. Dia mifalia miravoa mandehana mikery sy fahefana izay nomeko anao, eny nomeko ny fiangonako manontolo. Aza matahotra ny diso fa tomoera amin'ny fanetreny tena. Hoy Jesosy avy any Nazareta, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Mankasitraka anao Jesosy tomponay satria manakambara amin'ny mandrakariva ianao. Velombelona ny fanahinay noho ny fanahinao masina miasa tena anatinay. Atsiarovanay fa tsy misy kisendrasendra tokoa ety amin'izao tontolo izao ho an'ny mpanomponao. Manakambara mandrakariva ianao. Ary ao anatin'ny fotoana rehetra tokoa izay miseho amin'ny fiainanay dia tojo ny teny izay tena ilainay tokoa izahay. Ankehitriny ary ampitoera tena anatinay ilay fanahinao mba azony mitahiry ny teninao izany sy mampiatra izany amin'ny fiainanay. Tomoera tompo eo aminay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Aza mahafoina matsaraka ny mpanomponao isan'andro ary dia ampianary iray andeha amin'ny fahatsoram-po, amin'ny fitiavana ary koa amin'ny fanetreny tena eo ambany helatra ny fahasoavanao. Mankasitraka Jesosy ny zavatra rehetra ary dia ampijoro mandrakariva eo alohanao ny mpanomponao tsiraray avy fa mianjaka tokoa eo aminao zahay. Tsy misy izay afenina satria fantatrao ny etomboanay, fantatrao ny hafaranay, fantatrao ny mbany rehetra ary fantatrao fa vovoka sy kankana ihany zahay. Kanefa nosatroanao voninahitra ary nampitoerinao eo amin'ny toerany mahazanaka sakaiza. Saotra tompony izany rehetra izany. Ary dia ianao Andriamanitra ny fiadanana sy ny fahasoavana hitoetra teo am-pony mandrakariva ary dia nandratra tokoa ianao tompo ny anaranao ao anatin'ny mpanomponao tsara avy ho voninahitra ao. Ny ampianaritra ian'ny feonao ary hijoro mandrakariva eo aminao fanetreny tena ho voninahitra ao. Saotra no fiarovanao Jesosy, malala anay tokoa ianao ary dia miantso mandrakarivanao hitoeranay amin'ny fahamarinanao. Ny voninahitra dia ao ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Fa ny kosa ny tsodranao dia ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao fanahy masina. Aleloia. Amen.